ampifaliana ry avina malala no tafahoana toyzao ndray tsika no ny fitiavan'andriamanitra tsika no tombonany pasoavana meny tompo atsika azontsika miainy ten'andriamanitra andany afara tsara ho amin'izany koa ho aminareo zy olona voantso malala amin'andriamanitra raisy voatahiro an' jesosy kristy atombona ho anareo ny famondram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Alarobia 20 jona 20 manjinantsika aloha teny manao hoe manapaka ny fahefan'ny tompo andeha ry havana sidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Lehibe Jehova ka miendrika ideraina indrindra ao tanan'andriamanitsika ao tendrombohiny masina avo mahafinaritra fifaliany tany rehetra ny tendrombohitra eo amin'ny ilany avaratra tanàna ny mpanjaka lehibe Andriamanitra ao tranon'andriana ao tena anao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Kaniraita ne androni sana kulumbena ta kanevo ne tamata ni ataha ne famone ne sati to finilifta easy kalasa ariti malala zituni sana kulumena ta kanevo ne tamata ni ataha ne famone ne sati ya to finilifta easy kalasa ariti malala zituni
ivavaka isika. R'Andriamanitra fitiavanao, nisaotra anao izay mitahira anay teo mba fahasoavanao, fa no famindramponao no ny fitiavanao anay no anton'izao rehetra izao. Koa mankalaza anao zay Tompo, miderina arinao masina zay, mame voninahitra anao zay, mendrika anao zany fa Andriamanitra tsara ianao. Mamela amin'ny fahatsoana nataonay teo anatrianao Tompo, ary dia vonoiny eloka iafao zay. Mangataka fananao masina zay, hiasa mahery aty anatinay, raisanay ny mofinainao anio ndraika, aizanay mitondra tena tsara araka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny tian'ity ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'i Ezra. Ezra toko fahenina ka manomboka ny 13 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tamin'izany tatenay gôvernora tamin'ny ety andafiny ety sy setera bozenay mba amin'ny namany dia nakatomariny izany teny efa nampitondrainy Dariusa ho any amin'izany. Dia nanao ny trano ny olony Jiosy ka nambinina noho ny faminaniany Hagai mpaminany sy Zakaria zanakido, ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitry ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariusy ary Artakisesy mpanjaka ny Persia. Dia vita io trano io tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana Adara tamin'ny taona fahenina nanjakan'ny Dariusa mpanjaka. Ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa zenody avy tany amin'ny fahaboabona dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Ary ny nateriny hitokanana io tranon'Andriamanitra io dia omby 100, tsiondrilahy 200 sy zanak'ondry 700. Ary ny hofanatitra no ny ota kosa ho an'ny Israely rehetra dia osolahy 12 araka nisan'ny ferin'ny Israely. Dia nanendry mpisorona ao amin'ny firazanany avy sy ny levita ao amin'ny antokony avy izy hanao ny fanompoan'Andriamanitra izay any Jerosalema araka izay voasoratra ao amin'ny boky Mosesy. Amen. Ray masino, manamasiny anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ao aminao trano ny fiadanana. Mofinaina ny vakina tamintsika teo, Ezra toko fahenina 13-20. Tantaran'eto ny zava-miseho tamin'ny fitokanana ny tempoly. Raha nitarika ny fandrenana ny tempoly, Ezra dia fanehoana fankatoavana ny tenin'i Jehovah Andriamanitra zany. Koa tsy ny trano ihany no voatokana tamin'ny fotoana io, fa indrindra ny olona miverina ao amin'Andriamanitra. Ahoana nanehoan'ny vahoaka ny fankatoavany an'Andriamanitra? Na fony zavatra rehetra. Zany dia ny 17. Eto no hitanisanareo fanatitra naterin'ny vahoaka ao an'ny tranon'ny Tompo, izay tena maro sady sarobidy. Manandanja eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny fanatitra, satria fanehoana fankasitrahana azy zany. Ary koa fanehoana fatokiana azy no ny seriny sy ny fahefany. Nafoy zavatsoa ho an'Andriamanitra ny olona eto. Antsoina ihany koa isika riavana, isika vahoaka an'Andriamanitra ankehitriny, afoy zavatsoa ho amin'ny trano sy ny asan'Andriamanitra. Ny fitiavan'i Kristy ao anaty no hanosika antsika hanao mihoatra azy manao an'izany. Izao koa riavana, nandroso tamin'ny fanompoana marina, zany koa no nanehoan'ny vahoaka ny fankatoavan'Andriamanitra. Nandroso tamin'ny fanompoana marina. Ny fanompoana marina dia ny fitadiavana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany ny fahamasinana tiany Tompo hiaina ny vahoakany. Ny didy voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy amin'ny 9:20 dia mitaona ny vahoaka hitandro zany fahamasinana izany. Araka ny soratra masina manao hoe: ho masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitrareo. Miantso antsika izany teny izany riavana malala, mba ny fankatoavana azy amin'ny alalan'ny fitandrovantsika ny momba antsika manontolo saina vatana fanahy ho araka ny sitrapony eo ambany fitariany fanamasina. Raha iso zany riavana, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao noho ny mofinaina nomenao anay izay mampafantatra ny fomba nanehoan'ny vahoaka ny fankatoavan'Andriamanitra dia ny fahafoizan'ny zavatra rehetra ary tamin'ny fandrosoana tamin'ny fanompoana marina. Tompo, vavaka anao izay ho an'ny ankorana kristianina tsiraray,
atsiary tokoa fa Andriamanitra ny tompo ny tantara, hanaiky ny fitondranao tompo fa ianao no mitondra izany rehetra izany. Dia asitrany tompo ireo marary ka omenao fanantenana ny fanasitranana. Mpanasitrana indrindra mantsy ianao ka dia tohanina sa fitsaboana. Tompo, ampirezo razo manjo, fonjeo ireo mareo sikila sy ireo sahirana. Dia tao indray tompo fiazakaza anay amin'ity anio ity. Tanterao ny tompo izay mahasomponopino tsiraray no niasa amin'ny fananao masina dia avotony firiny anay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ilay mpanasitrana anay izay efa nampiomona anay amin'ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinana anie anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anizy ianona saza ao anay, ary mamelany elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana ry havana malala ny itsodrana tongotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray fonona ny fiadana sy fitiavana mba fitokina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.